Sehatra sosialy sy nisokatrandohan'ny fikaonan-doha mahakasika ny ara sosialy ho an'ny fampandrosoana niatrika izany esika izany no ny fikambanana tsy miankina SOS Village d'Enfants notron'ny mpiara-miasa akaiky amin'ny ramatoa Voangy Rajaonary Mampianina. Tsy mandroso ny fampiroboroboana ara-toe-karena raha toka tsy mirindra ny lafiny ara-tsosialy. Entina metrahana izay fandrindrana izay asa sosialy izay no antom-pisian'ny fikaonan-doha androany maraina teny amin'ny espace de Ratsiantana izay tarihan'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana SOS Village d'Enfants. Raha ny fanazavandramatoa Rary Vonirina Marie filohan'ity fikambanana ity dia ny fahantrana ny fototry ny faharisarisany filaminana ara-tsosialy mimponina. Misy fototra na tonga an'izay zavatra ero dia mazava loatra fa natao alohan'ny sin'ny krizy ara-politika teto amintsika kane dia efa betsaka n'ireo maro misy tsy manana ny hoe ampy amin'ny ara-pivelomany tamin'ny 2010 zany hoe fotoana taorinan'ny krizitsika iny zao raha ny statistika avoakan'ny banque mondiale 80% ny malagasy no miaina amina $1.25 efa ary zany voalaza zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa mahantra possible hoe voalaza fa mahantra ny olona miaina amin'izany vola zay ihany. Ka hitantsika amin'izany fa teo ny krizy mifanesesy teto amin'ny firenena miampy amin'ny krizy iny zay na fa tena nampitombo be koa ny fahantrana mazava loatra fa fahantrana ke ny velona indrindra mahatonga ny hoe betsaka ny ankizy sahirana na dia membre ny isan'ny fikambanana izay miezaka manao asa soa anampiana anaraha-maso ny krizy mare fara-pivelomany fahantrana ny voalohany indrindra ka amin'ny alalan'ny colloque androany zany dia tiampy so izay hoe eo miezaka izay tsy maintsy atao amin'ny lafiny ara-ekonomika entin'ny secteur privé sy ny politika ampanjakana fa tiany misongadana androany zany amin'ny alalan'ny colloque tia dia tiampy so izay hoe ny manampahaizana manokana momba ny fampiroboroboana sy ny ara-ekonomika sy ny ady afantrana dia milaza daholo amin'izao fotoana izao fa tsy mandeha rery ny fampiroboroboana ara-ekonomika tsy menao ny lanjany ny protection sociale. Miay ary manampy ireo zaza sahirana ny tena sahan'ity fikambanana SOS Village d'Enfants ity ary mahatratratra ny amin'ny 204 ireo fianakaviana izay sahan'izy ireo ankehitriny manerana Madagasikara. Ho an'ity tovovavy ity dia manazava ny fanampiana izay nataon'ny fikambanana tamin'ny tenany. Zaro voalohany indrindra ankizy tao amin'ny SOS avondovona tamin'ny hitra tao amin'ny Village d'Enfants voalohany indrindra tamin'izako 1 taona dia saorako be dia be an'zareo nandray anahy tao satria nanampy be dia be anahy tamin'ny fiainako ilay izy ary azoko ambara mihitsy ara fa mitovy amin'ny ankizy rehetrarehetra manana ray aman-dreny ihany izay mipetraka ao amin'ny Village d'Enfants satria mandray an-tanana amin'ny fampianarana, fananarana sehatra maro hafa koa na ny activité rehetrarehetra manoro amin'ny atsakany sy andavany zareo manampy ny ankizy rehetrarehetra ny amin'ny resaka fampianarana zareo daholo miantoka ny rehetrarehetra na fitaovam-pianarana na ny collage na ny zavatra ilaina amin'ny fianarana rehetrarehetra dia zareo daholo fa ny any angatany zareo fotsiny zany dia hoe mazoto mianatra ilay ankizy manao izay faraheri mba hatavita anazy izay ny angatany zareo. Anisan'ny fomba entin'ny fianakaviana iraisam-pirenena matetika ny fiahiana ara-tsosialy ireo malagasy sahirana, fiahiana izay tokony hampiroboroboana aingana ny firenena malagasy na eo amin'ny lafiny ara-tsosialy indrindra ny resaka fampianarana na ihany koa ny ara-toe-karena.